Vatimpana etni Pasteure BARBIER Christina. Hivavaka isika ry havana. Miakohaka manoloana ny falebiazanao zahay ray masina any an-danitra. Miakohaka satria tsy misy Andriamanitra hafa tahaka anao, ray tsy toha. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no anatonana ianao amin'izao ora izao, ary manome voninahitra ny fahatsaranao sy ny falebiazanao zahay, ka manandratra ny anaranao masina amin'ny avo indrindra. Ho tokoa izahay hoe masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Misaotra Jesosy velonaina, trapamonjena, ny herendoza. Nomenao ty masoandro mibalika, rivotra mahafinaritra. Eny, nomenao tombonandro fahavelomana. Iza no afaka mampitombo ny andro eny anay amin'izao tany izao? Menao anay izany, satria mbola tsy lany ritra ny famindramponao amin'ny zanak'olombelona, ka na ny ratsy fanana ny tsara fanahy, toloranao an'izany satria tianao zahay hitodika amin'ny fibebahana avokoa, ka hanisa ny andronay sisa. Jesosy io sasao amin'ny ranao madio amin'izao maraina izao. Iso zay rehetra tsy namboleny ny tananao, ovao ny fosy fanahinay, handraisanay indray ny famelan-keloka avy aminao. Izay manantona anao tsy mba misy ho lavinao Jesosy, mankasitraka amin'ny fanavotana vitanao teo Golgota, ka nolazanao taminay tokoa fa vita ny mpamonjenao anay. Izany finoanay an'izany fanavotana vitanao zany no azahoanay ankehitriny, manantona anao ampanitry tena, ary dendreto izahay vonina handray ny famelan-keloka feno avy aminao. Tompo, fananao masina koa hamangy anay amin'izao maraina izao, satria tsy mety tokoa ny fiainanay raha tsy manam-pahalalana anao. Tsy mety zay rehetra ataonay raha misaraka aminao. Nanokatra teny ho anay indray ianao mitian'io ty, ny filazantsara soa. Ka io ny teninao, ampitondranao ny mpanomponao, adikasio ny fona tsirairay avy, handray ampitiavana ampanitry tena, ary ihany koa hankatoa izany teninao izany. Mitenena tompo fa tsy ny mofy ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy, idera laza voninahitra ho anao rery any. Amen. Miarabantsika mianaran Jesosy tompo, ry havana malala amin'ny tompo, ary ampitomboina amintsika hatrany ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny lohevitry ny fampaherezana amin'ity maraina ity dia ny hoe ny vatsim-panahy izay homenantsika amin'izao maraina izao, dia manao hoe tsy maintsy tanteraka ny teny fikasana. Ka jerevantsika ny soratra masina ao amin'ny testamenta taloha, Ezekiela 2:12, andininy 7:12 ka hatramin'ny 5:20. Vakina mianaran'i Jesosy tompo ny teny. Tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe, ry zanak'olona, hano amikorohoro ny haninao, asotroy amin'ny kofotra sy amin'ny ahiahy ny ranonao. Ary lazao amin'ny vahoaka hoe, izao no lazain'i Jehova tompony amin'ny mponina ao Jerosalema, ao amin'ny tanin'i Israely. Amin'ny ahiahy no hinananay ny haniny, ary amin'ny pahatalanjonana no hisotronay ny ranony, mba ho foana mihitsy ny tany. Ka tsy hisy na inona na inonao noho ny fandozany izay rehetra monina ho aminy. Dia ho rava ny tanàna honenana, ary ho lao ny tany, ka dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehova. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe, ry zanak'olona, ahoana moa izao fitenena nataonareo ao amin'ny tanin'i Israely izao hoe, miahela miatro, ary tonga tsinotsinona ny fahitana rehetra? Koa lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehova tompo,
hatsaharo izay fitenenana izany ka tsy hatao fiteny ao amin'ny Israely intsony. Fa lazao aminy kosa hoe akaiky ny andro sy ny teny ny fahitana rehetra. Fa tsy hisy fahitana fona intsony na faminaniana mandrobo ao amin'ny tany taranak'Israely. Fa izaho ny Jehova hiteny aho, ary ny teny lazaiko dia ho totokoa. Tsy hajama ela intsony izany, fa ho amin'ny andronareo ry taranaka maditra no hilazako ny teny sy ny hanatanterahako azy hoy Jehova Tompo. Amen. Ray masino, mana masina nay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsy maintsy tanteraka ny teny fikasana araka an'izany teny izany. Hoy ny lohahevitra voalohany hoe marina tokoa ny hafatr'Andriamanitra ambarany mpaminany. Marina avokoa ny hafatr'Andriamanitra ambarany mpaminany. Tsy hoe milaza izay hafatra tokony ambara amin'ny Israely fotsiny Ezekela eto. Tsia, tena nasainy Jehova ny aina mihitsy ilay faminaniana araka ny 19:10 teo hoe amin'ny anaran'i Jesosy ry zanak'olahano amikorohoro ny haninao ary sotroy amikovitra sy ahiahy ny ranonao. Ny vokatry n'izany dia ho mazava ary masaka tsara ny hafatra izay tiana ampitaina. Ireo mandray kosa dia ny vokatry n'izany dia hisaintsaina lala sy hatakatra ny tena zava-misy amin'izao fiainana izao sy ny zavatra mbola ho avy haseho ny Jehova Tompony maro. Koa dia miantso antsika azy ny Tompo amin'izao fampahirezana voalohany izao hoe tsy maintsy ho tanteraka ny voalaza ny soratra masina. Ary dia hitatsika amin'izao andro sarotra izao moa tsy lesona lehibe tsara ho raisitsika kristianina ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny fa izany. Be loatra mantsy ny zavatra hafa misarika eny fa na dia ny mpanaradian'i Kristy aza. Ohatra ny sary mihetsika, ny internet, ny zavatra maro samihafa rehetra ataontsika ny fivoarana ara-teknôlôjia amin'izao fiainana izao. Ireny dia sakana tsy handraisana intsony ny teny voalazan'i Jehova amin'ny alalan'ny mpaminany izay irahiny. Amin'izao andro hanika ny amihena ny fandraisana ny soratra masina. Eny, maro aza mety efa manam-pirina zany soratra masina izany, tsy mamaky an'izany intsony, tsy mandalina an'izany intsony. Ary dia mazava ho azy fona ny voambaran'ny soratra masina rehefa tsy mandray azy tokoa isika. Misy mihitsy aza mandray atendrony koa, mandray any mihaino any fa zao mandray atendrony. Eo mantsy ireo azy ka dia zao amin'ny alalan'ireny mpaminana sy mpaminany sandoka ireny ary dia lavina ny teny fikasana ary tsy nona mihitsy izany teny fikasan'Andriamanitra izany. Ny fahatanterahany teny fikasana dia nasehon'Andriamanitra aloha voalohany indrindra tamin'ny nandefasany any zanan'ilay tokana hamonjy izao tontolo izao. Dia tanteraka izany hoy ny boky Asan'ny Apôstôly toko 2:17 any milaza hoe avy tamin'ny taranaka izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra any Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Alohan'ny atongavany izany andro lehibe atongavany Tompo izany
satria tsy foin'Andriamanitra ho very ny zanak'olombelona na dia ray aza ny rano zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fahanana ny fiainana mandrakizay. Ary izany nahatonga ny Jaona mpanao batisa nyantso avo ny vahoaka ny zanak'Israely hoe mibebaha fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Eny ry havana, tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra ary betsaka ihany koa nino an'izany teny fikasana izany. Ka izay nino ny zanak'Andriamanitra dia vovotsy, izay nino ny zanak'ilay tokana dia afaka tamin'ny fahotana, izay nafoy ny ota rehetra amin'ilay nandresy ny fahafatesana izay nitondra ny aretintsika, ny vesatra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana dia nandray ny famonjena. Ary zany nahatonga ny Paoly nilaza tsisy famameloana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy. Ao koa ireo mbola nikiry biby miaina tamin'ny faharatsiana satria mbola mihevitra fa mbola ho ela izany andro izany, ary dia mbola manohy ihany mandraka ankehitriny amin'ny filalaovan-dratsy, amin'ny fahankahalana, amin'ny fahavetavetana, amin'ny fanompo-tsampy, miaina amin'ny faharatsiana rehetra. Eny, hoentiko koa ny tenin'ny Tompo ary araka ny voalazan'ny Paoly apôstôly hoe koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ry malala dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotona rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka hanatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Eny ry havana malala ao amin'ny Tompo, tiany Jehova ho sindrina fa tsy fomba fiteny fotsiny ange ny Hafatra ambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny voalazan'ireo mpaminany, fa tena ho tanteraka izany teny fikasana izany. Ary dia ny fomba fihevitra teo amin'ny jiosy mantsy dia izao dia io ambaran'ny 2:20 io. Ahoana ho izy tamin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy ry zanak'olona? Ahoana moa izao fitenena nataonareo ao amin'ny tanin'ny Israely izao hoe miaela ny andro ary tonga tsinotsinona ny fahitana rehetra? Ry havana malala ao amin'ny Tompo, aoka ho fantatsika fa izay rehetra voambara ny soratra masina, izay rehetra fampitandrema manambara ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka tokoa izany. Kanefa dia tsy ho tanteraka koa izany fitandremana izany amin'ny olona izay mety mbola maniry hitoetra amin'ny faharatsiana. Fa izao ny voalazany filazana fotsiny izany, angano fotsiny izany. Ny tantara nefa dia maneho fa taona mahery kely taty aoriana araka an'izao tantara izao dia rava tanteraka ny Jerosalema, tena rava i Jerosalema. Noho izany dia mila mitandrina isika amin'ny tsy finoana, amin'ny amin'ny fisalasalana zavato, amin'ny fisalasalana tsarovy fa nataony devoly tao amin'ny evangely fisalasalany, ka nahatonga ny zanak'olombelona voalohany ho latsaka tao amin'ny fahalavony. Mananatra momba n'izany indrindra ny apôstôly Petera hoe ny Tompo tsy mahaela ny teny fikasana fa mahari-po aminareo izy, ka tsy tiany hisy very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Petera 2:7. Ary mbola olo indray koa ny tenin'Andriamanitra hoe fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany anie dia hisy mpaniratsira avy haniratsira mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviana. Fa hatrizay no dian'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny,
hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza afaka mahalala mba tsy ho anisan'izany tsika ry havana ka hanao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviana ka ho anisan'ny mpaniratsira ka mbola hizao fiainan'izao miomana ry havana isika fa tongotra ny antso antongotra ny antso miomana isika ry havana kely sisa dia hitsoka ny trompetra miomana isika ry havana antongotra ny fotoana hiavian'ny mpapakatra aoka ry havana hitaona koa isika ny mety manodidina isika mbola ao anatin'ny fahavirizana mbola milomano hitatsika maso zao fa milomano ao anatin'ny ota sy fahavetavitana afako ry kristiana afako atorolalana ny manodidina antsika ianao zay omen'Andriamanitra hositra na tsony ho zanak'Andriamanitra zany raha teo izao sy anao ny rahany koa hitarika ny jamba ao amin'ny mazava hitarika ny mbola miaina ao anatin'ny aisina ahita ny mazava tandremo ry havana fa izay rehetra tanterahantsika dia hanadina n'Andriamanitra antsika avokoa nanao ahoana no nankatoavantsika sy nahanambaratsika ny teny fikasana miarabelona amintsika ry havana malala amin'ny tompo ryendakitao toroy lalana ny manodidina isanao ry havana malala aza vela ho variana sondrina amin'izao fiainan'izao fa mamitaka izao tontolo zao anio Jesosy milaza amin'ny alalan'ny teniny hoe tsy maintsy tanteraka ny teny fikasana efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very raisitsika Jesosy ho mpampianatra atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina enoy ny bisiky ny fanahy masina amin'ny alalan'ny famakitsika ny teny amin'ny alalan'ny fankatoavatsika koa amin'ny faminaniana zay ambara enoy ny bisiky ny fanahy masina zay mitaona atsika hibebaka fa zay miala ny fahotana mafoy ny fahotana dia izany tompo handova ny fiainana matrak'izay Jesosy tompo na dia miakatra any an-danitra azy izy mbola miasa ankehitriny mandraka ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahy masina handefa sy mpampianatra ho anareo hanolotsaina atsika ry havana malala ka izany fanahy masina izany miasa isan'andro ao anatintsika manome ny teny rehetra izay tokony halaoko ny fafantsika amin'ny fitoriana ny filazantsara indrindra hitaomana ny ondry ho ao ambana ho ankatoavitsika ny izany ho tanterahantsika tokoa ny izany ary dia ho voninahitran'Andriamanitra rery any ny ando alehan'ny lohalika rehetra manompoana ny fahamasinan'Andriamanitra ary ny derany lela rehetra ny anarany Jehova tompony maro amin'ny alalan'ny Kristy Jesosy nandresy ny fahafatesana tsy maintsy tanteraka ny teny fikasana kanefa dia raha tsy manambara n'izany teny fikasana zany marina tokoa izao sy ianao dia izao tsy handray hatr'izany ny olona mila famonjena izao tontolo izao ka raha hisendra na heno an'izao fampahirizana izao ianao zao vatsim-panahy zao mila olona Jesosy mila vehivavy mila lehilahy mila tanora hanambara fa efa tongotra ny andro hanambara ny teny fikasan'Andriamanitra ambarao ny marina dia mba ho voninahitsy ny Andriamanitra rery any ny antom-pisitsika amin'izao tany fandalovana izao satria ianao ilay ambasadao miaramila ny Kristy nampitondray ny teniny araka ny teniny hoe nataoko ao ambavany ny teniko mba hino ny olona fa velona Jehova tompony maro ka ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny fahafatesana no hery lehibe io rena ny filazantsara izay ambaratsika araka ny tenin'ny Paoly hoe foana mitory teninay
raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy. Zany fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty zany no hahelitsika eran'izao tontolo zao, ka na inona endrika fahafatesana amin'izao tontolo zao. Rehefa mandray an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy, dia tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra fa ny tany sy ny lanitra ho levona. Ny tenin'Andriamanitra kosa izay ambaratsika tsy ho levona mandrakizay. Mitaona ny olona handova ny lanitra mandrakizay. Alao hery ary ry havana, tanterao ny adiditsika, tanterao ny anjara fanototsika. Fa izao antom-pisitsika izao dia ho voninahitran'Andriamanitra rery ihany handovan'ny izao tontolo izao ny fiainana mandrakizay. Azy rery ny voninahitra antsika ry havana ny fampitana ny teny fikasan'Andriamanitra ho amin'ny olombelona rehetra. Mitoria ho ny tompony filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary dia ampahafantaro ny anaran'i Kristy Jesosy avy any Nazareta. Amen. Vavaka isika. Tompo, saotranao zahay Jesosy. Mankasitraka anao zahay Jesosy. Satria nofidinao tokoa ho anisan'ny ambasadoro. Tahaka ny nataonao tamin'ireo mpaminany rehetra Ezekela sy ireo maro samihafa rehetra Isaia, Jeremia, hanambara ny teny fikasanao handovan'izao tontolo izao izay rakotra aizina, hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny ota, hahafoy izany rehetra izany, handova ny fiainana mandrakizay. Zany ny tanjonao Jesosy, ka nanantsonao ho anay tsirairay avy kristiana mpanara-dianao, araka ny tenao tsy anareo nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Ampitahanay tokoa ny filazantsara marin'Andriamanitra. Jesosy, ny famondramponao ane tompo no talaonay ankehitriny, satria betsaka aminay izao tokoa tsy nahatanteraka ny sitraponao. Matetika dia diso ny fambaranay. Matetika Jesosy dia toam-bola, manafosafo sy milalao ota. Eny fa na dia izahay ara-panambara ny filazantsara ao. Ary izany natonga ny apôstôly Paoly nilaza fa asiako mangana ny tenako fandrao izao izay mitondray no lafina any am-barany. Jesosy mifona tompo, mifona raha mbola mankafy izahay ny fiainana izao tontolo izao. Ka toy izahay indray ny mitaka ny hava ny maro, hilalao ota ratsy, hilalao favetavetana, hilalao fanaovan-dratsy, marikoriko ny fananao mason'Andriamanitra. Mamindafo amin'ny asa izay tsy tanteraka kristianina maneran-tany Jesosy. Eny, mety izahay koa aza no mbola ao anatiny izany Jesosy. Satria mbola tsy resinao Jesosy. Mbola tsy resy Jesosy. Izany fa amin'ny fitiavanay an'izao tontolo izao zany. Mbola hankafizinay, mbola hamaminay izao tontolo izao Jesosy. Fona tompo, mifona Jesosy. Tonga tahaka ny andro trampoizina tokoa ianao, tahaka ny mpangalatra moa ianao. Fandrao betsaka amin'ny tokoa Jesosy. No hivarina tompo any amin'ny eloka ilazanao hoe tsy fantatro ianareo. Miala amiko ny mpanao neloka. Zava-mahatahotra tompo ny azo ny tana maherin'Andriamanitra. Mamindafo aminay kristiana Jesosy. Mifona raha diso ny fambaranay Jesosy. Mifona tompo raha diso tompo ny fitoriana ny filazantsara-nao mifetsika ny fiainanay andavanandro tsy maniry tompo. Izany hoe mahampamina anao anay izany, maha-ambasadornao anay izany Jesosy, maha-kristiana anao anay izany Jesosy malala. Ankehitriny miteneninao tompo fa tsy maintsy ho tanteraka ny teny fikasana Jesosy. Aoka mitahotra sy miovotra no iasanay Andriamanitra. Hanatanteranay Jesosy ny sitraponao, hanambaranay ny teny fikasana marina Jesosy izay voalazan'ny soratra masinao. Aoka tompo amin'ny fatahorana feno lehibe Jesosy.
no hanarahana ianao Jesosy malala satria misy ny fepetra makristiananay tsy maintsy ho arahanay Jesosy malala fa tsy mba na hanao izao fiainana zao tontolo izao zay Jesosy malalako ampio zahay hanambara manodidina anay manomboka amin'ny Jerosalema anay Jesosy fa tsy maintsy tonga ny andro mba hiomana anay Jesosy omana ny akona anay Andriamanitra akapahiry Jesosy ny tsirairay avy handray marina ny filazantsaranao ka hibebaka tokoa Jesosy andro farany izao Jesosy tianao Jesosy nombela rehetra hibebaka hiala tompo amin'ny ratsy fanao eny fa na dia nijentilisa aza hainao tompo manova an'izany raha marina ny fambaranay Jesosy ka meo anay ny fananao maso ilazanay ny filazantsaranao tokoa Jesosy omeo anay tompo ny hery ny fananao masina hitoronay tokoa ny teninao amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana feno Andriamanitra omeo anay Jesosy ny hery ny fananao masina tompo hatonga anay ko kristiana ho modely ho fahazavan'izao tontolo izao fanasy ny tany tompo hitarika fanahy be da be tompo hitravaka anao Jesosy malalako io voninahitry ny ananao iry ny hafoana ny elo ary indrindrandrindra andovany ny zanakao no ariny ny tananao ny lanitra ny fanjakanao Jesosy izay efa toeranao araka ny teninao izay toerako ny toerana re misy raiso ampifaliana mitsodrano ny fitahiana tonona amin'ny anaran'i Jesosy hitahiantsika ny Jehovah ka hiaro amintsika hampamirapiratra ny tavany amintsika ny Jehovah ka hamindra fo amintsika hanandratra ny tavany amintsika ny Jehovah ka hanentsika fifaliana sy ny fiadanana eny mitoko ny teny tompo ny tompo tsy mahaela ny teny fikasana ho amintsika tsirairay avy ny izany andehanantsika fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa atotra ny fananjao tontolo izao ho anao ry ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana mafy na indrindra any amin'ny manerinerina anao ny saotra anao ny atsa anao ny dera anao ny voninahitra mandrakizay ho anay tsirairay avy kosa Jesosy ny fibebahana maro